Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy efitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasafa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Nitsangako velona aho ka tafaraka aminao indray fa nomba ahy ny tananao. Mahatalanjona loatra ny fahendrenao. Alleluia. Salamo fahavalo amin'ny telopolo amin'ny zato. Faly magnambola tsara antsika jiaby eo vetsaka navaka. Pagnaraka tsy tapaka sy mitandregny ity onjam-peo mamitsika ity. Onjam-peo natao ampitambatra antsika jiaby ologno araiky, natao ihany koa ho fagnitarana ny vaovao mahafaly ny Kristy. Niany ty atsika, niany ty alahady mipaka, ny eglizy manolotra loha hevitry lehibe amintsika dia ny hoe nitsangako velona tokoa i Jesoa. Araka izany ary ndeha ho arahantsika ampinona, ampitiavana, amin'ny fanantenana, ny toroteny ndraiky fampianarana arosony ny ray amandrenitsika, son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson. Amin'ny alalan'ny fagnazavana ireo vakiteny masina arosony eglizy amintsika iniany. Vakiteny masina voalohany, boky mitantara ny asan'ny apôstôly. Nohony tonga tany Sezarea i Piera, tao an-tranon'ny Kornely, dia ny lohabava hoe fantatrareo ny zavatra tanteraka eran'ny Judea manontolo, nanomboka tany Galilea taorian'ny batemy notorian'i Joany, dia ny amin'ny Jesoa avy any Nazareta, izay nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina sy ny heriny, ka nandeha nanao soa atrezateza, na sitrana izay rehetra azony demony, satria nomba azy Andriamanitra. Ary izahay no vavolombelony zavatra rehetra nataony tany amin'ny tany Jody sy tany Jerusalema. Dia novonona izy, nahantony tamin'ny hazo. Nefa natsangan'Andriamanitra kosa izy tamin'ny andro fahatelo, sady nasehony miariary tsy tamin'ny olona rehetra, fa tamin'ny vavolombelona efa voatendrin'Andriamanitra rahateo, dia taminay izay niara-ny hinana sy nisotro taminy, rehefa nitsangako velona izy. Izy nandidy anay hitory amin'ny vahoaka sy hanambara fa izy no voatendrin'Andriamanitra ho mpitsara ny velona sy ny maty. Ny mpaminany rehetra koa manambara fa
amin'ny anarany no azahoan'izay mino azy famelan-keloka. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Tunatsipini panorjana nui nunarana na tau felisuru niva tunatsipini panorjana de Kristi tumpane mancha adobia tuovu pazzara di tu Famanda chi significava Dori fratelli di piana cabine Famanda chi significava Dori anona di piana cabina Famanda chi significava Dori facciamo ciambu quasi tunque Famanda chi significava E paurinda non iato di tu Cayendo ridendo alla Sinisha famano ijai Niva tunatsipini panorjana Nui nularana na tau felisuru Niva tunatsipini panorjana De Kristi tumpane mancha Vakteny masina faharoa, taratasy voalohan'ny masinda Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Korinty. Ry kristianina hava, tsy fantatrareo anga fa lalivay kely foana dia mampibonaka ny vongan-dafarinina manontolo. Esory reny lalivay ela, mba ho vongana vaovao ianareo, sady efa voavono i Kristy izay paka ho antsika. Koa aoka ary isika hankalaza ny fety tsy amin'ny lalivay ela na amin'ny lalivay mpaharatsiagna mandolom-po fa amin'ny mofo tsy misy lalivay dia ny fahadiovam-po amampahamarinana izany. Izany ary ny tenin'ny Tompo, hisaorana ny Andriamanitra. Umbantsika mianakavy anene Tompo Utanteraka tokoa ny izany Evanjely masina nosoratany masina Joane Voninahitsareo anao ry Tompo Tamin'ny andro voalohan'ny herinandro dia lasa marena koa mbola mezina nankany amin'ny fasana i Madelena ka nahita fa voaesitra tamin'ny fasana ny vato. Dia lasa izy niazakazaka nankany amin'ny Simona Piera sy ilay mpianatra malalan'i Jesua ka nanao tamin'ireo hoe nalain'olona tao am-pasina ny Tompo ka tsy fantatray izay nametrahany azy. Dia mba lasa koa i Piera sy ilay mpianatra anankiray nankany amin'ny fasana ka niara niazakazaka izy roa lahy saingy nandeha fengampengana kokoa ilay mpianatra anankiray ka tonga talohan'i Piera tao amin'ny fasana. Dia niondroka izy ka nahita ny lamba nipetraka teo nefa tsy niditra. Nohon tonga kosa i Piera nanarakaraka azy dia niditra tao am-pasana
ka nahita ny lamba nipetraka teo sy ny lamba nasarona ny lohany sy ny ara-nipetraka tamin'ny lamba fa nivalona nitokana tery. Dia niditra koa ilay mpianatra izay tonga taloha teo amin'ny fasana ary nahita kanina. Fa tsy mbola fantatr' izy ireo ny soratra masina milaza fa tsy maintsy hitsangako velona i Jesoa. Izariari nite ninetompo Deranyewanari Kristi ry kristianina ava-malala ankafaliana ankaravona ampitiavana lehibe no anolorana ny fiarabana sy ny firaisoa ombambavaka ho ansika olo raika jiaby ho ansika menakavy ho ansika eglizy kely eglizy fiombonana eglizy fototra eglizy iraka isika eto anivon'ny diosesy jiaby isika fianakavimben'Andriamanitra isika olo raika jiaby sisy avahana frately totoy ny papa François ary zay rehetra afaka mamaky izao afatra izao sy mitandre izao fampianarana izao fampianarana ataosika amin'izao andro paka izao ankafaliana ankaravona tokoa ampitiavana lehibe no iarabanantsika ny anolorana ihany koa ny sodrano ny tafitafo ny sangako velona tokoa ny tompo. Alleluia. Tamin'ny alahadiny sapakazo sika no nanomboka ny dingana lehibe rehefa avy nanao ny ezaka ny karina dia sinona fa ny fidirasika tao Jerosalema izany hoe i Jesoa ampiarabelona amintsika miara-dalana amintsika miaraka amintsika miditra tao Jerosalema ary dia isika ihany koa nasaina hiditra ao Jerosalema zany hoe namakivaky ny herinandro masina ka niara-maty tamin'ny fahotana mba hiara-isangana aminy ka izay indrindra paka nydikany hoe paka dia fandalovana ka izay indrindra nandalo tamin'ny fahafatesan'i Jesoa ka niditra amin'ny fiainam-baovao ny sangako velona ka izay indrindra ry kristianina ava-malala raha misy dikany mandrakariva ny paka dia ty paka 13 dia misy akony manokana ho ansika. Voalohany ao anatin'ny synode dingana faharoa isika araka ny averimberisika sy hoe synode par étape ny synode ataosika fa étape du synode étape faharoa zany zao no ataosika anambarana fa mifameno ary mifaningotra ireo dingana rehetra tanterahisika ary zay ny maha synode fahafito azy manontolo na vita ny dingana voalohany tsika nandinika ny finoana hitasika rehefa nanao famitinana isika hoentsika manomana ny directoire pastoraly ny torolalina pastoraly fa mbola maro ny mila ampina sady manampy isika no miroso isika amin'izao dingana faharoa izao dia ny fianakaviana eglizy kely miaro ny tontolo iainana ka ny tanjony dia ny velomansika indray ny vocationsika hatramin'ny voalohany tamin'Andriamanitra nahary isika araka ny averimberisika araka ny fanazavana ataosika ka Andriamanitra nahary isika dia naniraka isika iambina sy kolokolo ny trano edena izany hoe ity tany ipetrahasika ity ny trano be iombonana ka izao paka izao indrindra no mampisongadina an'izay vocationtsika zay satria mankalaza ny fahariana vaovao sika amin'izao paka izao Jesoa nanolotra ny ainy no mamerina antsika ao amin'Andriamanitra ka mivelona ny fanekempihavanana vaovao mihavana indray amin'ny zavaboary sika amin'izao paka izao mihavana indray amintsika samysika ary mihavana indray amin'Andriamanitra.
tanteraka amin'ny pakany Kristy ilay fifandraisana potika ny fahotana ka zary fifandraisana vaovao no velomatsika miaraka aminy sy ao aminy ary amin'ny alalany. Fantatsika nefa fa reo zay nioby any Jesosy nanao hoe hozana ihany koa no nilaza tamin'ny zoma masina hoe fantsio amin'ny hazo fizaliana sy nanenjika azy ka namono azy. I Jesosy lay nivonoana iny, izy lay sy nanota, izy lay nanaiko mpanota mba hanavitra antsika mpanota rehetra. Maty tokoa i Jesosy fa no niasa n'Andriamanitra sy mahandriamanitra azy dia nitsangako velona izy. Nankalazaitsika izany ho maleriva sabosy masina ka nitraterina amin'izao andro voalohany herinandro izao izay fisanganako velona sy fahariana vaovao izay ka sara ny manamarika fa andro voalohany herinandro izao alahady izao manambara ny fahariana vaovao ka izay indrindra ry kristiana havana araka ny naverimberitsika dia misy akony manokana izao paka 724 izao satria ao anatin'izao krizy mafy izao ihany koa no itesika an'izay fankalazana ny paka izay ka marina vesatra fahoriana tokoa isika, maro ny fizaliana sy maintsy etesika fa sy very fanaim-bola velona nefisika. Araky ny averimberisika matetika raha izao tontolo izao no very repère isika kosa manana ny Kristy nandesy ny rasy ary faratampony rasy dia ny fahafatesana ka noho izany hoentisika mamakivaky mandalo paka fandalovana amakivaky an'izao krizy izao dia sy irery isony isika fa miaraka amin'ny Kristy, miara-dalana amintsika Kristy amin'ny ady atreasika sy amin'ny dia ataosika ka matokisika ka ho tafita satria raha miaraka amin'ny Kristy isika mira midika izany fa manao ny marina isika ary mifanasoa mifampisimbana ka izay ny fanavotana ho asika ary izay ny paka ho asika. Ry kristiana ava malala, ireo vaky teny rehetra enosika tamin'ny herinandro masina iny dia mamitina ny fiainansika manontolo. Isika zay matetika mirehareha raha mahomby ny fiainansika, isika ihany koa zay tia manenjika noho ny sy fampiny finoana, noho ny fahalemena, noho ny sy fananansika finiavana eo amin'ny fiainansika dia resy ny fakapanahy ka lava amin'ny fahotana. Mibaribary zany nandritra iny Covid-19 iny ary indrisy mbola mibaribary amin'izao fahoriana itesika zao noho ny vidim-piainana sy zarizary vokatry ny vidiny lavanilina sy zarizary. Piarabelona amintsika ho isika i Jesosy ka izy tafasangako velona ankehitriny no mampisangana sika satria raha niara-maty amin'ny fahotana tamintsika dia hiara isangana aminy izoro. Izany no mahatonga sika ry hava malala isika olo raika ziaby na mitoerana maro samihafa dia faly isika mifampiarahaba satria nandresy izay faratampony faharasiana i Jesosy dia ny fahafatesana ary afaliana ho asika izay raha lio aminy raha aminy no mifampiarahaba satria nandresy izy ka tahaka ny fandresena dia afalian'ny fianakaviana, afalian'ny olo raika ziaby izay fandresena zay ka raha miara-maty aminy koa ary sika amin'ny fahotana dia hiara isangako velona aminy koa. Antitra terin'ny masindaha-Paoly ao amin'ny vaky teny faharoa izany zavatra lazaisika zany. Esorre ny lan'ny vahela mba hovongana vaovao ianareo. Zay indrindra ry kristiana havana mety anotanitsika hoe ahoana moa no ahafantarana an'izay vokatry ny fisanganako velona, vokatry ny paka izay. Dia io voalazan'ny masindaha-Paoly amin'ny vaky teny faharoa io izany hoe esorsika izay mampirefarefa sika amin'ny tany ka mahatonga sika ho vatana ka mitoetra ao amin'ny fasana dia sy hinona izany fa ireo fielonana, ireo le lany vailo ny fitiavatena, ireo ny lany vailo ny avinavina izay lany vailo isika mandoto ny fiainansika, mandoto ny fiainam-pianakaviana, mandoto ny fiarahamonina, mandoto ny fiainana ny eglizy sasokadina. Misongadina izany indrindra amin'izao krizy izao ka okary araky ho afatry masindaha-Paoly io esory amintsika ny lany vailo efa manimba ny fiainansika
fa mba ampisongadina ny lany vai vaovao de sinina zany fa ny finoana zay navoazysika tamin'ny sabosy masina ka am'izao paka zao ry kristianina ava malala me raha mitsangana amin'ny Kristy isika ary zany no maha olom-baovao isika ny biby no mirefarefa ka mandady amin'ny tany fa isika kosa ombany ny fahasoavan'Andriamanitra vokatry ny batemy vokatry izao fisanganako velona zao dia afaka miarina misangana mizoro ary zany no maha olona izany no dikan'ny batemy ho antsika ry kristianina hava zay navoazisika ny toko tamin'ny batemy tamin'ny sabosy masina mizoro ary isika aoka hiala amin'ny fiainana loha lany vai loha ka izoro amin'ny fiainam-baovao satria fahariana vaovao no dikan'ny paka mizoro amin'ny marina mizoro amin'ny fifanaovana soa sy ny fifampisimbinana ary ny fikasana ny soa-iombonana mizoro amin'ny fihavanana sady kristianina no malagasy ka izay no hitondra sika amin'ny fampandrosoana tena izy dia ny fampandrosoana ny maholona manontolo sy ny olon-drehetra raha isika tokoa manko ny mampanjaka ny marina raha isika tokoa mifanasoa amin'ny fampisimbana mikasaka ny soa-iombonana ary mivelona ny fihavanana sady kristianina no malagasy dia iova ny fiainantsika ka sy rehefarehefa amin'ny tany isony sika ary zay no na ambarany i Jesoa nandao ny fasana zay misy ny vatana loha ka nitsangako velona ka oka ny fandresen'i Jesoa anampy asika andao ny fiainansika loha ao anatin'ny fitiavatena izay miteraka etraketraka sy herisetra isan-karazany anjarasika ary ry kristianina ava malala am'izao paka izao ny anatanteraka ny mihiraka nataon'i Jesoa rehefa tafasangako velona izy ka niona tamin'ireo mpianany mandehanany Galilea any aho no mahitanareo maniraka sika i Jesoa mba hiditra amin'ny fiainansika zay no dikany Galilea io zay fiainan'ireo apôstôly andavanandro ary any aho izy no ifankahita aminareo any amin'ny fiainansika any no sy maintsy miseho izay fisanganako velona izay paka izay fifampiarabana nataosika izay ka ho fiainana miala amin'ny fiainana loha fa miditra amin'ny fiainana vaovao fiainana kristianina zany hoe misy an'i Kristy ny fiainansika miala amin'ny fiainana loha amin'ny alalan'ny fampanjakana ny marina zay araky ny lazaisika ny manimba ny fiainansika dia sy ny fisiany fahamarinana eto amin'ny tanindrazasika io risoriso io kolokolo io no manimba ny fiainansika na dia misy aza ny arena rehetra eto anivosika noho izay risoriso noho ny lainga noho ny sy fampanjakana ny marina ny rariny sy ny isiny amin'ny fiainansika andavanandro dia miha-mahantra isika eo anivon'ny sekoly fanabeazana fandrindra ny fanabeazana katolika dia ain'ireo zanatsika sara ny dikan'izany hoe fahendrena zay tovozina amin'ny sekoly izany ka izay indrindra no mahatonga azy ireo hoe zay manao ny marina no endry ary zay marina ny olon'afaka ka aokary ho vokatry n'izao paka izao mba ho feno ny fanahy masina isika ho feno ny fahendrena ka samby anao ny marina ary ny marina no mahendry asika ary zay manao ny marina ny olon'afaka fahariana vaovao tokoa ny paka ry kristianina havana ka okary isika anana maso vaovao anana fo vaovao anana tanana vaovao anana tongotra vaovao ka am'izay iova ny fifandraisasika ka ho fifandraisana araky ny fahariana vaovao ka ho fifandraisana vaovao amin'ny zavaboary amin'ny tontolo iainasika ka ivelomansika an'izay vocation-sika hatramin'ny nahariana an'izao tontolo izao dia sinina izay fa iambina iaro ary kolokolo ny sahany edena zay sy iza io sahany edena io isika fa ity tany mamitsika ity dia ity tranobe iombonana anatin'ny pakaritsika ry kristianina havana no iroso lalindalina koa ka hiala amin'ny izay sy mety ary ivelona an'ilay teny faneva hoentsika miaro ny tontolo iainana hoe zay mitevy ala mamelogna motro
mamono taranaka fa izay mamboly kakazo dia manome aina. Arak'izany ary manome aina ny paka ka oka sy anapotika ny ala isonysika fa amboly kakazo anome aina mba ho tontolo misy fanantenana tokoa ny tontolosika. Ho fiainana eukaristika ny fiainansika raha manahaza ny tontolo iainana isika. Inona tokoa moa no atolosika rehefa mankalaza ny eukaristia sika efa nolalinsika zay tamin'ny alakamisy masina sy inona no entisika atolotra ka hovany Jesoa ho mofinaina, hovany Jesoa ho raha mamelona sika fa io vokatry ny tany, vokatry ny asa sara sika io ka izay indrindra no sy azo sarana ny fiainana eukaristika sy ny faharina vaovao ary izay fifandraisana vaovao amin'ny tontolo iainana izay ary izay no alalinsika sy dininsika amin'izao synode tapany faharoa izao ka aokary ho paka tokoa ny fiainansika ka ho lavitra reny fanapitena sy ny herisetra ireny fa olona malemy fanahy sy hoe bonaika sanatria fa olona tsy mampiasa hery hoentina anapitena ny hafa fa olona malemy fanahy zany hoe ao amin'ilay fanahy mahaolona ka tompona andraikitra tokoa amin'ny ataony rehetrarehetra ary zay niodikan'ilay afatra nalefa ny pretra sy ny eveka nandritra izy ireo ny vory ny alohan'ny alakamisy ny lamesa krismal ka okary ho saintsainsika mandrakariva iny fandrindra amin'izao paka izao ny fisanganako velona raha nandrisy ny fahafatesana Jesoa araky ny ao amin'ny evanjely dia manambara fa olom-baovao sika izay ny dikany tenin'i Jesoa hoe aza matahotra ianareo fantatra fa mitady an'i Jesoa zay no fansina tamin'ny azo fizaliana ianareo sy ato izy fefa nitsangako velona araky izay nolazainy mandeha aina haingana milaza mpianany fefa nitsangana avy maty izy ary indro ielohanareo any Galilea izy any no ahitanareo azy zany ary fa efa nilazaiko ianareo zay ny afatra Jesoa raha nitsangako velona io ihany koa ny tiako zaraina amintsika mianakavy isika olo raika ziaby isika eve sady ho firarisoa no fiarabana amin'izao paka izao aza matahotra mitady an'i Jesoa ianareo efa nitsangako velona izy ka mandehana mialoha any Galilea zany hoe amin'ny fiainansika araky ny lazaisika teo ka azosika onona tsara ary fa sy tokony saraka na oviana ny fiainana sy ny finoana sy mainsy mahay mampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro sika ary zay no paka ny fisanganako velona dia sy mamela sika ary hipetrapetraka araky ny voalazan'ny evanjely fa sy mainsy miazakazaka isika manambara any Jesoa tafasangako velona eo anivon'ny fiainansika ary zay no mahatabernakla velona sika izay no mamissionera ansika ka okary iroso lalindalina koa sika amin'ny fiainam-pinoana fa indrindra moa amin'izao paka izao amin'izao van'ny taonany synode izao ka tonga sika tokoa ary kristianina havana ary zay nosodrana atolotra ao asika sady fandrana ao asika amin'izao paka izao enganie ho eglizy olo velomin'ny batemy miombona miara-dalana mandray atanana zary missionnaire tabernakla velona isika eo ve ziaby ry Jesoa tomponay io afaliana lehibe tokoa anay vahoakanao sy zandrinao zao paka izao satria nandresy ianao ka andresy miaraka aminao izahay amin'izao fankalazana ny paka izao izany no mahatonga anay iredo na traizatraizany aleloia ka enganimba sy aleloia ambava fosiny fa asinay aleloia ny fiainanay na dia eo azy io fiainana zay matetika ao anatin'ny fizaliana sy fahoriana noho ity krizy mafy ity ka engane asehonay fanandresy ianao ary nitsangako velona ka sy rehefarehefa amin'ny tany ny fiainanay fa hiditra lalindalina koa amin'ny fahariana vaovao izahay fa indrindra moa amin'izao fivelomanay ny synode tapany faharoa izao
sy ho vitanay samyrery zany etaheta sy vavaka todinay aminao zany ry Jesosy. Fantatrao ny fahalemenay, fantatrao ny fiainanay, fa indrindra izahay miatrika izao krizy mafy izao. Hitanao tamin'ireo apôstôly zany ka ampio ary zahay izoro tena vavolombelonao eo amin'ny fiainanay andavanandro, ka ny fahasoavanao aneaneninkanay amin'izay dia anjaka eto aminay tokoa ny fiadanan'ny Paka izay lazainao aminay hoe ombanareo aneny fiadanako. Enganie ho eo anivon'ny fianakaviana eglizy kely, eo anivon'ny eglizy fiombonana, eo anivon'ny eglizy fototra, eo anivon'ny eglizy iraka, eo anivon'ny diocèse sy ny firenena maminay ity sy izao tontolo izao ny fiadanana. Anjaka eto aminay tokoa ny lay fampihavanana sady kristianina ny malagasy, fa sy lay fampihavanana araky ny heverin'ny izao tontolo izao izay mifototra amin'ny tombontsoa matetika. Tanteraka izany raha mivelona ny Paka izahay, izany hoe mivelona ny marina mandrisy ny lany vailoha, mifanasoa, mifampisimina amin'ny alalan'ny fanompoana. Enganie ho eto aminay tokoa ny fahamarinana ka anjaka ny rariny sy nisiny ary kasaka mandrakariva ny soimbonana izay eto anivon'ny firenenay sy eo anivon'ny izao tontolo izao. Masiny Maria reninay io, ianao ny vavolombelona voalohan'ny fisanganako velona i Jesosy zanakao. Mivavao anay mba ho tabernakla velona takanao izahay. Masinday Josefo ray mpiaro ny eglizy eran-tany anao, ka mivava ho an'ny fianakaviana eglizy kely mba hanjaka eo anivony tokoa ny Jesosy nandresiny rasy ka hifanazany ny mpianakavy. Aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesosy lay mpiantony tsara ran'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramatson eto amin'ny radiofania.